Ny aliny 7 mars 1770. Malagasy mahery fo aman'arivony no tonga nanafika ny toby miaramila ny mpanjanaka frantsay sy ireo mpiaradia aminy tamin'ny ilan'ny atsinanan'ny Madagascar iny. Nanomboka teo ilay adi-panafahana ny Madagascar saika nahakasika ny nosy manontolo. Ny Tantara niady ho an'ny fanafahana ny Madagascar ny taona 1770 dia isan'ireo ady tsy nananana tahiry ara-tantara firy na sary na horonan-tsary. Safidin'ny fanjakana mpanjanaka tamin'izany ny tsy hanome akom-baovao firy na tany Frantsa na teto amin'ny renivohitry Madagascar, indrindra tany amin'ny mpiandohan'ny ady. Na ny taranja Tantara teo aoriana aza, zara raha miresaka ny antsipirian'io zavanitranga io. Any amin'ny fandaharam-pampianarana ny Frantsa dia tsy asiana resaka mihitsy ny adi-panafahana ny Madagascar, na dia eo aza ny firesanareo ady isan-karazany tamin'ny fanjanahantany nataon'ny Frantsay. Anampy amin'ny fampahafantarana izany antsipiriany izany ity horonan-tsary ity. 1770 dia nisy zavanitranga maromaro nitarika sy nampazoton'ny Malagasy ikomy sy hiatrika ny mpanjanaka. Voalohany amin'izy ireny ny tsy fahazakan'ny Malagasy intsony ny asan-terivozina efa napetraky ny mpanjanaka an-taonany maro. Izay vao maika ny ahenjana nandritra ny ady lehibe faharoa no ilay atao hoe ezaka ho an'ny ady na effort de guerre, amelomana ny an'ny Frantsa izay niatraika taty amin'ny Malagasy ihany koa. Indroa miantaona io atao hoe effort de guerre io dia teo ny tamin'ny taona 770 fiandohan'ny ady lehibe faharoa napetraky ny fanjakana Vichy, ary teo ny napetraky ny fanjakana la France libre ny taona 1770. Ankoatr'izay dia tsy zakan'ny Malagasy intsony ny fanambaniana ara-pitantanana napetraky ny code de l'indigénat, ny fitsarana indigène sy ireo karazana fanavakavahana napetraky ny fanjakana mpanjanaka. Faharoa, mifandraika amin'io ihany dia niaina tanaty mosara ny Malagasy maro manerana ny nosy tamin'izany vanim-potoana izany, kanefa ny mpanjanaka miaina anaty filibana. Ny asarotra ny fahazoana vary satria ny mponina an-tanan-dehibe no natao laharam-pahamehana amin'ny famatsiana vary. Vao maika niakatra izay tsy izy ny vidim-bary rehefa natsanga ny fanjakana mpanjanaka ny office du riz ny taona 1770. Tena nona ny Malagasy indrindra ireo miaina any ambanivohitra. Fahatelo, Tantara tao somary lavidavitra kanefa niantraika tany andohan'ireo Malagasy ny taona 1770. Ny maréchal Pétain no nitantana ny Frantsa ary tao Vichy no renivohitry la Frantsa. Niondrika teo anilan'ny Hitler i la Frantsa. Ny général Armand Ané no gouverneur général teto Madagascar no tendren'ny fanjakan'ny maréchal Pétain. Nahita io toetra raha io ny Britanika ka natahotra ny ampiasain'ny Japonais izay iray tarika amin'ny Hitler sy ny fanjakan'ny Vichy ireo serana-tsambo eto Madagascar. Tonga nanafika ny mpanjanaka Frantsay teto Madagascar ny Britanika. Io lay nantsoina hoe The Battle of Madagascar na Opération Ironclad nandritra ny ady lehibe faharoa. Nafotaka ny ady teo amin'ny rotota nanomboka tany Diego Suarez antsiranana ankehitriny ary nanenika ny nosy manontolo. Lavo ny Frantsay ka ny Anglisy no nahazo ny fitantanana ny nosy nandritra ny volana vitsy. Ny volana Desambra 1770 dia nifanaraka ny général de Gaulle sy ny prime ministre britannique Winston Churchill fa averina amin'ny la Frantsa afaka, la France libre,
ilay miandany amin'ny Général de Gaulle ny fitantanana ny Madagasikara. Arak'izany dia nihetry laza teo imason'ny Malagasy ny Frantsay satria sady niondrika manoloana ny fanjakana Alemanina ny Hitler, ny fanjakana Frantsay tao Vichy ary avy eo resin'ny Anglisy. Tsapany Malagasy teo fa ay azo iadivana sy resena ny Frantsay. Fahaefatra, nisy ny conférence de Brazzaville ny taona 1790 izay nanafoana ny régime de l'indigénat sy ny asa anterivozina na ny travaux forcés. Niatra tsikelikely zany teto Madagasikara ny taona 1790 kanefa nampifony fahafahana manohatra sy mikiona. Fahadimy, ny volana Desambra 1790 no nanomboka ny ady ho an'ny fahaleovantenan'ny Indochine, ifanandrina ny miaramila mitaky ny fahaleovantena sy ny miaramila Frantsay mpanjanaka. Reto eto Madagasikara fa nitsangana ny miaramila Vietmine hiatrika ny tafika Frantsay. Ireo rehetr'ireo no nitambatra nampifony ampo sy ny fahasahian'ireo mahery-fo Malagasy hiatrika ny mpanjanaka ny taona 1790. Nanomboka niakatra ny ampony Malagasy, nanomboka niotrika tsikelikely ny atezerana, nanomboka ny anafana ny etaeta azo fahafahana. Any ka maro ireo fikambanana miafina sy antoko politika ny forona izay nanana tanjona ny anafahana ny Madagasikara amin'ny vahoan'ny mpanjanaka. Ny taona 1790 dia efa nitsangana ny Panama, Parti National de Madagascar, fikambanana miafina natsangandry Lucien Andremseza, Edouard Ramanamianta, Rabenahy. Ny taona 1790 dia natsangany Monja Jaune ny Jiny, fikambanana miafina ihany koa izay nanana andraikitra lehibe tamin'ny fitarian-tana ny ady amin'ny fahafahana io taona 1790 io. Ny Janoary 1790 nisy ihany koa ny antoko Parti Démocrate Malgache PDM izay natsangany olona akaiky ny mpitarika ny fiangonana protestanta. Ireo akaiky ny mpitarika ny finoana katolika kosa dia nanangana ny Mouvement Social Malgache MSM ny Novambra 1790. Ny 12 Febroary 1790 nitsangana ny MDRM na ny Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache. Ravoangy, Raseta ary Rabe Mananjara izay solombavam-bahoaka Malagasy no nanangana izany tany Paris. Tanjona ny andraisan'ny Madagasikara andraikitra feno amin'ny raharaha politika. Nanomboka nahazo vahana teto Madagasikara ny MDRM. Ndao iverenantsika ny zavanitranga ny 7 Ndao iverenantsika ny zavanitranga ny 7 Mars 1790 sabotsy io andro io. Tao Moramanga tokony ho tany amin'ny 10 alina tany hoany dia nanafika moramora ny toby miaramilan'ny Moramanga, Camp Tristany sy ny hôtel Larieux fatorian'ireo manamboninahitra Frantsay ary ny garan'ny Moramanga ireo Malagasy manodidina ny 2 arivo hiady ho an'ny fahafahana. Vatan-dehilahy mpamboly, mpiompy, mpanjony no mandrafitra ireto atao hoe miaramila Malagasy hiady ireto. Lefina, antsy, famaky, langilangy no fitaovana nentin'izy ireo. Tonga tao amin'ny toby dia novonoin'izy ireo Frantsay mpitaritafika. Niezaka naka ireo fitaovam-piadian'ny tafika tamin'izany ireo Malagasy saingy mafy ny fanoherana nataon'ireo miaramila Sénégal, tirailleurs sénégalais, noho izy ireo tsara fitaovana kokoa. Tsy tao Moramanga ihany fa tamin'ny toerana maro manerana ny nosy nijoro ny Malagasy, ny tafy herim-po, nentin'ny fitiavan-tanindrazana
anala ny Madagasikara tao anatin'ny ziogan'ny mpanjanaka. Tsy nanana fa-tsy lefiny, tsy nitondra fa-tsy pilotra, ary tsy nironga fa-tsy antsy, saingy voniny. Tao Manakara, iny aliny iny ihany, Malagasy anjato no nanafika ny tranon'ny gendarmerie, ny tranom-panjakan'ny mpanjanaka, ary ny trano sy ny orinasan'ireo Europeanina. Notafian'ny Malagasy mahery fo ihany koa ireo toerana misy ny mpanjanaka tao Vohipeny, Nosivary, Ambatondrazaka, Fort Carnot. Tany Diego Suarez Antsiranana ankehitriny, nisy ny fanafiana ny Toby niezaka naka ny fitaovam-piadiana. Nihitatra tamin'ny faritra tsy nanana manontolo iny ny fikomiana, ary tonga hatraty ampovoantany taty Fianaratsoa. Efa niomana ihany koa ny tao Antananarivo, saingy voasambotra ny lieutenant-Randriamarimanana izay tokony hitarika ny fanafiana. Manodidina ny 500 hatramin'ny 300 ireo mpanjanaka sy ireo mpiaradia aminy namony ainy io alina io. Saika nahahenika ny Madagasikara manontolo ny rivotry ny fikomiana ny taona 1790 fa ny fitrangany no tsy nitovy isaky ny faritra. Nanapa-kevitry ny Amalifaty sy hanapotika ny herim-panafahana ny Frantsay mpanjanaka. Nanomboka ny Azalamba, ny famonoana amin'ny fomba feno abibiana na ny mpiady na ny sivily. Nandeha ny fampijaliana, ny fandorana tanàna maro iray manontolo no nanjavina. Nisy ihany koa ny fanolanana, ny fanapotehana maro isan-karazany. Teo ihany koa ny fisamborana. Niaran'izany indrindrindrindra ireo heverina fa pomba ny MDRM, fa niaran'izany ihany koa ireo heverina ho manam-pahaizana isan-tanàna. Ny famonoana malagasy tao amin'ny vagon moramanga no tena fantatsika, fa maro ny endrika famonoana malagasy mitovitovy tamin'ireny tamin'iny faritra tsy nanan'iny. Amanjatony ireo tanàna kely nodorana. Tao Mananjary, malagasy misy 350, vehivavy ny 9 amin'izy ireo no novonoina tamin'ny tifitra tao amin'ny fonja. Tao Manakara, misy ireo olona natsipy avy eny ambony fiaramanidina mba ho ohatra ho an'ireo tanàna mpikomy. Amin'iny zotran'ny fiaran-dalamby miatsinanan'iny dia nasian'ireo mpanjanaka irony atao hoe mitrailleta irony ny vagon, ka rehefa mahita olona tsy mifidy dia mitifitra vararaka izy ireo. Tao Antananarivo, namoaka ny basy tao an-trano ny sivily mpanjanaka, ka nampiasa basy hitifirana ny malagasy eny an-dalambe tsy mifidy ihany koa. Maro ihany koa ireo matin'ny anoanana sy ny aretina noho ny fiafenana mbolana maro tany anaty ala. Santionany amin'ny famonoana natao izany, naharitra volana maro ny ny tantara ny vagon moramanga no isan'ny tena fantatra amin'ny adi-panafahana 1770. Kanefa maro ny famonoana malagasy tahaka azy iny natao ny taona 1770 sy 1770. Ny antsipirian'io tantara ny vagon moramanga io ihany koa dia mety vaovaony maro ka tsara mpahafantarana. Ny datin'ny 2 Mai 1770 no daty nanapahan'ny fitondrana frantsay fahanombohana ny valifaty mahery vaika. Ny lehibe ny distrika n'Ambatondrazaka, Ngia le Chevanton, dia nanome baiko ampisambotra lehilahy sy vehivavy marobe tao Ambatondrazaka. Miisa 900 izy ireo. Tanapaky ireo mpanjanaka fa alefa any amin'ny fonjany moramanga ireo olona ireo. Ny alatsinainy 10 Mai 1770 vao mangiran-dratsy
dia natoby tao anaty fiarandalam-by ireo malagasy 900 ireo. Vagon telo no nisy azy ireo. Ny tolakandro no tonga tao Moramanga ny fiarandalam-by no izy nijanona isaky ny gara naka rano sy kitay. Commandant antsoina hoe Joubert no nibaiko ny miaramila nomena andraikitra hiambina ireo gadra 900 ireo. Ny aliny 10 Mai 1795 nanomana ny mitraeta ireo miaramila. Nanome baiko ny Général Pelé hanao tifitra vararaka n'ireo vagon anankitelo. Naharitra ora iray ny tifitra sy ny kikika. Nijanona ireo mpitifitra rehefa nijanona ny kika. Ny maraina vao nisokafan'ireo miaramila ny vagon, ka ny 270 amin'ireo nitifirina dia mbola velonaina ary nentina tany amin'ny fonjan'ny Moramanga. Nisy tamin'izy ireo ny namono ainy tao amin'ny fonja noho ny ratra sy ny anoanana ary ny fampijaliana. Ny alakamisy 20 Mai 1795 dia natsofoka tanaty kamion ireo sisa velona ary nentina tany anaty ala. Nijanona teo akaikina lavaka ny kamion. Najoro nozaraina vondrana telo izy ireo, eo amin'ny 20 avy. Notifirin'ny miaramila ny vondrana voalohany, ny vondrana faharoa ary ny vondrana fahatelo. Nisy anankiray nantsoina hoe Rakotiniaina anefa voatsindry ny fatin'ny namany hafa ka tsy maty, fa naratra ary tafatsoka. Izy rery ny velona tamin'ireo 900. Izy no nitantara tamin'ny antsipiriany ny zava-nitranga rehetra. Nieritreritra ny mpanjanaka fa fotoana fohy dia horava ny ady ataon'ny Malagasy. Kanefa niamaro ny Malagasy nanapa-kevitra hiaradia amin'ireo mitaky ny fanafahana ny firenena ary nahakasika ny Madagasikara manontolo. Tany amin'ny tapaky ny taona 1795 vao maika nanamafy ny famoretana ny Frantsay ary niainga avy any amin'ny faratapy ny fitondrana tany Frantsa ny baiko. Ny parlemanta Frantsay dia nanapa-kevitra ny hanome fitokisana ny gouvernemanta tan'izany amin'ny fampandrihan-tany na pacification an'i Madagascar amin'ny alalana ny fandefasana miaramila marobe fanampiny. Ny volana Jolay 1795 dia tonga hatrany amin'ny 7 sy 1 alina ny miaramila nanatevin-daharana ny tafiky ny mpanjanaka, tao ny Senegal, tao ny Marokanina, tao ny Algérianina, tao ny Légionnnaire. Ny maro anisa amin'izy ireo dia ny tirailleur sénégalais. Ny Général Pelé no nasaina mitarika izany tarika nantsoina hoe mpampandro-tany. Ny Général Garbet no nandimby azy ny faran'ny taona 1795. Rehefa nandeha ny aza lambo nandritra ny 2 taona latsaka kely dia nivoaka ireo Malagasy mpiady ary noterena aneo fangatahana famelana avy amin'ny Frantsay eo am-pandoliana. Ireny sary na horonan-tsary ny fandoliana sy ny fangatahana famelana ireny no tena naparitaka tany Frantsa ary ananana tahirin-tsary maromaro. Ny Desambra 1795 vao tena lefy ny adin'ireo mahery feo nitaky ny fahafahana. Isan'ireo tena miteraka devitra be, ny isan'ireo namoy aina, na ny taty amin'ny andaniny na ny tany amin'ny ankilany. Raha fantatra fa 4 tapitrisa mahery kely ny Malagasy nonina teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany, ary 9 alina ireo Europeanina. Ny etamazorin'ny tafika Frantsay tamin'izany dia nanambara fa 7,4 alina ny Malagasy namoy aina. Misy ny mpahay tantara nilaza fa anoana amin'ny
3 alina na 4 alina no any no tena malagasy maty. Tatio aoriana, ny mpikaroka ara-tantara malagasy dia nilaza fa mihoatra ny 2 hetsy ny malagasy namony aina nandritra izany famoretana izany. Everina kosa ho 500 no totalin'ireo Europeana namony aina. Ny Frantsay no maro anisa amin'izy ireo. Ny 570 amin'ireo no miaramila. Ary any ho any amin'ny 700 ny miaramila tsy Frantsay fa miaraka amin'ny Frantsay namony aina. Misy amin'izy ireo ny Malagasy, fa maro amin'izy ireo ny Senegaly.